Eny ariavana, eto moa zany ny tenako a mbola tsy mitsahatra trany a mitondra tanteraka ny fanazavana zany moa zany te tsarika ny saintsika vahoaka malagasy a ny amin'izao firenena Madagasikara. Tsika moa zany miresaka Madagasikara satria gasy tsika moa zany tena marina. Ny amin'izao toe-draharaha ara-politika zao moa zany tena mahatonga anay ekipan'ny apôstôly Marika Tatandrazainy koa mitsangana ao anatin'izao sehatra zao. Dia ao anatin'izay moa zany tiako misarika ny saintsika vahoaka malagasy ny amin'izao firenentsika zao. Ngamba tsy misy tsy mahalala antsika malagasy ray manontolo a fa ny firenena tena manan-karena indrindra Madagasikara. Raha jerena ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any samy manana ny mampalaza azy daholo a ny faritra ray manontolo. Jery manokana any amin'ny faritra Toamasina itsika misy bois de rose ihany tena malaza eto Madagasikara ary tena malaza hatrany ivelany zany resaka bois de rose zany. Dia eo ihany koa zany ny resaka hoe vato kristal, ny volamena sy ny sisa be da be zany ny arena misy eto Madagasikara. Ary ty tanindrazantsika ty a tena mahavokatra tanteraka. Raha ny tena marina zao tsika vahoaka malagasy na ny sakafo misy eto Madagasikara fotsiny ara dia tokony ahavelomantsika vahoaka malagasy. Kanefa maninona hitantsika tsara ireo mpitondra fanjakana ireo fa inona ny ataon'izy ireo a tena ratsy fanahy mihitsy ireo mpitondra fanjakana ireo. Ahondrana ilay sakafo tsara avy eto Madagasikara. Vary stock tampon lefa vary tsy ilaina any, vary omena ny alika zay alefa eto Madagasikara sanatria moa amin'ny teny resaka hoe alika zay. Dikan'izany a manao tsinotsinona antsika tanteraka ny mpitondra fanjakana atsika vahoaka malagasy. Nefa ny faritra ray manontolo mahavoka bary daholo ny tany eto Madagasikara. Ka tiako zany nisarika ny saintsika vahoaka malagasy hoe tsy manjary ireo mpanao politika ireo. Ary tena resaka politika foana ny zareo fa tsy raha resaka hoe fitiavana an'ity tanindrazantsika ty zany. Fa raha ny arena eto Madagasikara ny ahondrana makany ivelany a tokony tsy hisy ijaly eto Madagasikara. Raha ohatra ka tena mijery ny tombotsoa antsika vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana. Fa ireo tsy raha mijery ny tombotsoa antsika zany fa ny tombotsoa ny tenany zareo ny jeren'zareo. Ka tokony hijery tokony hitsangana zany tsika vahoaka malagasy ao anatin'izay andao tsika hitolona. Andao tsika tena hitsangana hanala an'ireo mpitondra ireo satria ireo ihany manapotika an'ity firenentsika ty. Ty tena zareo zay mampanitra ny firenentsika. Tsy hoe tsika mahantra zany. Raha ny tena marina tsika tena manan-karena mba hangono hoe ny arenan'ny tombony tany rehetrarehetra eto Madagasikara ahondrany makany ivelany dia zareo ny vola hoe samy mifampizarana ka samy mitsinjo ny tsirairay ihany miasa samy manana ny asa ny olona rehetrarehetra jereko tsika hantra zany. Fa ireo mihitsy no mampahantra tsika ireo mpitondra ireo satria ratsy fanahy ireo mitady ny tombotsoa ny tenany zareo fa tsy mitady ny antsika vahoaka malagasy. Ka aiza tsika vahoaka nahoana tsika no matoritory angatsy fatatsika moa fa ireo no manapotika atsika. Ny tena mahagaga amintsika vahoaka malagasy koa dia zao zavatra efa hita ratsy ve ranga mbola toanana be da be ny olona hitako any a mbola manohana tanteraka an'ireto fitondrana republikana reto. Zay ihany ny anay mba fatatsika ngamba hoe mety tsika ngamba le mahazo ranondrany ary ireo namantsika mijaly sy no katrami ireo mahantra. Aiza tsika tena ty tena mihitsy tsika ny tena marina tsy mba mijery ny namatsika. Nefa tsika rehetrarehetra mpivavaka daholo tsika eto Madagasikara. Nahoana tsika no ty tena, nahoana tsika no manohana zavatra ratsy. Tokony tsika mihitsy no hitsangana hanohatra ny zavatra ratsy fa mba hampijoro ny zavatra tsara eto Madagasikara. Ndao jerentsika ny namatsika mahantra, ndao jerentsika ny namatsika zay mijaly amin'izao fotoana izao. Ny olona marary eny amin'ny hopitaly ary zao tena mipepe tanteraka zay tsy manam-bola tsy tsaboana. Dia mba aiza moa zany fitondrana izany zalahy. Ndao zalantsika hitsangana, ndao tsika hitolona ny amin'izao resaka republikana zao. Tsy maintsy esorintsika eo ny mpanapotika firenena. Tsy maintsy esorintsika eo ary zay ekipan'ny apôstôly Marika Tatandraza koa hijoratra amin'ny farany ary tsy maintsy hitolona hatramin'ny farany zay. Tsy maintsy miala hery voalavo ary tsy mila fitondran'ny republikana zay fa fanjakam-pisorona ihany ny anay. Zay ny anay satria zay ny hitanay fa vahaolana. Efa firy ny fandimy teo motsy samy efa nanao démonstration daholo va ny mpitondra, samy nanao propagande daholo va ny mpitondra hoe zao no ataonay zao inona ny zavatra vitan'izy ireo. Moa tsy potika ihany zany fa ny firenena, moa tsy miamahantra ihany zany ny vahoaka. Ka dia zay ny anentanako antsika vahoaka malagasy ndao tsika riavana hanohana ny fanjakam-pisorona apôstôly Marika Tatandraza rery ihany izy no vahaolana farany amin'ity firenena ity. Mankasitraka antsika ny hainatra